Ny 4 sy 5 ary ny 4 oktobra teo no nankalazana ny lohataona taom-baovaon'ny Madagasikara ny zoma 4 oktobra dia nisy ny fankalazana teny amin'ny rovan'ny Madagasikara nanomezana tsodrano sy firaren-tsoa ho an'ny Malagasy sy ny tanindrazana ny taom-baovao lohataona na volambita dia manamarika ny fiandohan'ny asa sy ny fitaopambolena sy ny famokarana ihany koa. Andeha rahantsika ny fampitinana izay vaovao nisongadina tamin'ny herinandro ity izay hoe ny Maritra Ramariko, Toanjofy Rabemanakaja, Rodriguez Zafimahaly ary Fabricien Rakotoarmanana. Soa ato amin'ny rovan'ny Madagasikara tsika rehetrarehetra. Engany maloto izao endrika maro loko ary manan-karena izao ihany koa ity Madagasikara tsika ity. Zoma 4 oktobra anatin'ny tsinam-bolana no nanamariana ny lohataona taom-baovaon'ny Madagasikara. Lohataona izay manamarika ny fitsiriana vaovao, fotoanan'ny fanombohana, mifarana ny atsika ary manomboka ny fotoanan'ny hazavana sy ny hafanana. Tamin'ny andro taloha dia herinandro no nankalazana ny taom-baovaon'ny lohataona na ny volambita. Ajanony ny disadisa fa fotoanan'ny fihavanana zao. Izy koa antsika tsy mirahina, tsy mahatafatsangana firenena vano. Ny tontaona toy izao dia fanehoana ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana. Kolotsaina mampiavaka ny Malagasy araka nambaran-dramatoa ministry ny mponina izay nisolotena ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Lohateny ny safidinany hoe soatoavina mampiombona fanohitra ho an'ny fampandrosoana. Ny fotoana toy izao tokoa no ametrahana ny lovasarobidy izay tsy manam-paharoa ho an'ny taranaka ary fototra ny fankatiavana eo amin'ny samy mpiray tanindrazana. Ny firaisan-kina no fanohitra ho an'ny fampandrosoana. Miavaka ny Malagasy manana taom-baovao roa samihafa. Taom-baovao fidiovana izay no nanokafantsika tamin'ny volana Martsa. Fararano ihany koa izy tsika. Malagasy anankehitriny no manana taom-baovao anankiroa. Ny sabotsy dia nisy ny fampiratiana ny maizy azy sy ny mampiavaka ny faritra tsirairay avy eto Madagasikara, nampiarahana tamin'ny fampisehoana ny kolotsaina ihany koa, nanamariana ny lohataona taom-baovaon'ny Madagasikara. Fa isan'ny nisongadina ihany koa ny fifampidinihana sy fifampiresahana amin'ny fampodiana ny kabeson'ny mpanjaka toera eto Madagasikara andritra ny dian'ny ministry ny serasera izay délégationna iray miaraka amin'ny filohan'ny repoblika any La Frantsa moa dia mbola nitohy izay resaka fampodiana ny kabeson'ny mpanjaka toera izay. Andeha ho arahantsika indray ny fampitinana momba izay. Madagascar est prêt. Nous sommes prêts à accueillir ces femmes dans des conditions qui respectent leur statut et leur importance historique. Madagascar, encore une fois, est prêt à organiser des cérémonies funéraires conformes aux conditions et aux coutumes qui entourent la mémoire des rois et des hauts dignitaires. Amin'ny fandraisana sy ny fahamezam-boninahitra ny kabeson'ny mpanjaka sakalava toerany Malagasy, raha ny nambaran'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamindrantona, nandritra ny fanokafana ny asam-bomiry iraisan'ny Madagasikara sy Frantsa mikasika ny fampodiana ireo kabeso sakalava tehirizina ao amin'ny Musée de l'Homme ao Paris. No amafisiny manoloana ny ministra frantsay misahana ny kolotsaina fa tokony hitondra vokatra mivaingana amin'ny fanafainganana ny fampodiana ny kabeson'ny mpanjaka toera sy ireo miaramila ny roa ny fivoriana atao satria zava-dehibe ho amin'ny Malagasy ny famerenana ireo vakoka nentin'ireo frantsay nandritra ny fanjanahantany. Raha tsy aivana dia notafian'ireo miaramila frantsay ambika ivo ny fanjakana sakalava ny taona 7 nandritra izany no nanapahan'izy ireo ny kabeson'ny mpanjaka toera izay mpanjaka sakalava farany sy ireo miaramila ny roa. Taona vitsy taty aoriana dia nisy santifika frantsay naky ireo kabeso ireo ka izao tehirizina ao amin'ny Musée de l'Homme ao Paris amin'izao fotoan'izao. Efa 20 taona mahery izao no takina ny famerenana azy ireo an-tanindrazana. Mandritra ny fitampo izay fomban-drazana sakalava isaky ny 5 taona dia tsapan'ireo taranaka ny fahabangana noho ny kabeson'ny mpanjaka mbola ny Frantsa. Zava-dehibe ho amin'ny Malagasy ny famerenana ny kabeson'ny mpanjaka toera. Loharan'ny mpoiran'ny iray apatelo malagasy ny foko sakalava.
Akoatra fivoriana tany Paris dia nanatrika izany mivantana ihany koa ny teto Madagasikara. Tanjon'ny délégation malagasy ny ampodiana faran'izay aingana ny kabesin'ny mpanjaka toera sy ireo miaramilany. Efa misy ny lalàna frantsay nolaniana voatsela manamora ny famerenana ireo vakoka ny firenena hafa nalainy ny frantsay, ary Madagasikara no isitraka izany voalohany amin'ny fiverenana tanindrazana an'ireo kabeso sakalava.